efa misy ray volana katroka tanteraka de niantsoantso ny tabataba zay ato amin'ny servir madame makasika ny prix na internet, prix na connexion eto Madagasikara io ambany faripenany gasy, fa ny prix na connexion internet ato ambony be manakatra tapitanety ary any France nefa ohatra raha alaitsika ohatra manokana fotsiny de ny faripenany olo any ambony be, fa ny prix na internet any ambany zany. Fa ny antsika eto de tsy mifanaraka am'zany. Inona ny antony mahatonga an'izay zavatra zany? Ka eto zay de mitodika manokana aminareo opérateur telo Orange, Airtel, indrindrandrindra fa ny Telemana ny Yas. Maro mbola menimena makasika ny prix ny zavatra io. Efa nisy ny ady natao taloha makasika ny prix ny zavatra io. Fa inona nataonareo zany? Karazana tolotra ndray natobaka anareo. Yelo hoe, be zao hoe, tsy reny le tena andrasan'ny olona. Tsy ratsy reny zavatra nefa ezaka. Fa le prix mihitsy zany no mila hena farak'izay tena mifanaraka amin'ny faripenany malagasy. Fa tsy atao prix le ohatran'izao io. Tsy mety io ary tsy zakany gasy ary prix tsaradrariny io ataonareo io tsy mifampitsinjo nareo. Miroborobo be, mahazo tombony nareo am'le orinasanareo fa mba ahoana le kalitaon'le zavatra omenareo an'le gasy. Tsy mety zany zavatra zany. Zava-misy zany de zao gasy mandany vola am'le service nareo fa le contrepartie zay zavatra zay zany avy aminareo de tsy hita mihitsy fa zara fa mampiasa le olona ary tokony sokafana kokoa zany le concurrence eto amitsika eto satria lasa manao zay tiany atao reo olona reo zany. Lasa misy karazany hoe abus de position dominante no misy eto zany hoe dominenareo le marché zany de manao zay tianareo atao amizay zany nareo. Ka eto indrindra zany no itodiana manokana amin'ny Andriamatoa, tompony Yas Madagasikara, tompony Axian Telecom, izay anisany ampikaikaika ny olona io resaka Yas Madagasikara na mivola zany misy vola manjavo na misy zao olona rehetrarehetra mitaraina am'zany. Tam publication nataonay tao de maro ny olona menimena makasika an'io service Yas io zany. Tsy midika zany fa clean be ry Orange sy ry Airtel fa tsindrina manokana eto ny Yas Madagasikara ny Telma. Tena maro olona mikaikaika. Ka aleo kosa aloha hanao teny mafy zay androany fiantsona any tompony Yas Madagasikara makasika an'io service io fa tena mampikaikaika ny olona le izy. De ho alefako le izy Monsieur Hassanan Haridje, je m'adresse à vous aujourd'hui non pas avec hostilité mais avec la voix d'un peuple qui mérite d'être respecté. Madagascar a accueilli votre groupe et Yas Madagascar est devenu un acteur majeur de notre économie numérique. Mais derrière les chiffres, les investissements et les performances financières, il y a une réalité quotidienne. Des millions de Malgaches qui paient cher pour des services qu'ils considèrent trop souvent insuffisants, instables ou difficiles d'accès. Monsieur Haridje, nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons de la justice dans les prix, de la qualité dans les services et de la transparence dans les pratiques commerciales. L'Internet et les télécommunications ne sont plus un luxe. Ils sont devenus essentiels pour l'éducation, le commerce, l'emploi, l'administration, l'information et le développement de notre jeunesse. Nous vous demandons donc, en tant que propriétaire et dirigeant d'un groupe devenu puissant à Madagascar, d'écouter la voix des consommateurs malgaches. Ne faisons pas de la rentabilité le seul indicateur de réussite. Faisons aussi de la satisfaction du peuple, de l'accessibilité des prix et de la qualité du service une mesure de votre réussite. Nous ne sommes pas contre Axian, nous ne sommes pas contre Yas, nous sommes contre toute injustice qui pénalise le consommateur malgache. Notre patriotisme ne consiste pas à rejeter l'investissement étranger. Il consiste à exiger que tout investissement réalisé sur notre terre contribue réellement au progrès de notre peuple. Madagascar mérite une connexion de qualité. Madagascar mérite des prix justes. Madagascar mérite le respect de ses consommateurs. Monsieur Haridje, nous vous appelons donc à faire de Yas Madagascar non seulement une entreprise prospère, mais également un véritable partenaire du développement et de la souveraineté numérique de Madagascar. Vive Madagascar, vive le peuple malgache. Et que le progrès numérique profite enfin à tous. Et quoi dembola mitout kamanukana amreo ulu
Mpanapakevitra eto fanjakana ireo olona rehetra mpanapakevitra tsy iza zany fa ministère chargé de la télécommunication ny Artec zay misahana manokana makasika ny régulation concurrence tarif ary ny protection des utilisateurs mitodika manokana ihany koa amin'ny ministère de l'industrialisation et du commerce zay misahana makasika ny consommation sy ny concurrence ary farany indrindra de mitodika manokana amin'ny ministère de l'économie et des finances zay misahana makasika ny fiscalité et politique économique mba hiara ifampiresaka nareo amin'ireo opérateur telo ireo satria mafy malagasy le izy raha am'izao vanim-potoanany mondialisation zao no midangana be tahaky ny reninina reny anakatra tapo tanety aria ny vidiny internet nefa mangina nareo natin'izany tsisy miteny ka na itera-boka tsoa na itera-boka dratsy na inona ikidona ny mikitranga tsy maintsy tabataba zay rehefa zavatra mahasony malagasy indrindra ny prix internet tsy azo ekena zao zavatra zao ary aorinan'izao zany zahay dia andefa taratasy am'ireo sokajy voatanisa teo reo andefa zay amin'ny fanjakana andefa koa am'ireo opérateur telo reo ampafantatra ny tena zava-misy de miandry retour zay miandry feedback après zay ka raha ohatra ka tsy misy ny feedback mifanentana amin'ny masony malagasy de tsy maintsy iantso ekipa zay atao amin'ny servir mada national iantso mpanao gazety tabataba ndre mandeha zay iady varotra ho ansoany malagasy zay satria tsy azo ekena le izy ienany malagasy ny zavatra ohatran'izao tsy mety zany zavatra zany tsy azo ekena satria tafita so matsara tsika zao anatin'ny atao hoe fanavaozana de zavatra rehetra zay azo avaozana de avaozana daholo fa tsy isan'izany hoe andeha androbany anany gasy foana tsika nefa tsy mba mijery ina le mahasoan'le gasy mila qualité-ny service ny gasy mila mifanaraka amin'ny vola mivoaka amposiny ny qualité-ny service omentsika azy ary mifanaraka amin'ny faripenany gasy ny zavatra omena azy fa tsy hoe prix lafo be nefa faripenan'le olo ambany be ary tsy mety zany tsy azo ekena zany zavatra zany ka miantso antsika rehetra olo-pirenena rehetra zay manam-panahy nenary olo-mpanjakana nizaniza voakasika an'ty resaka ty maraina ianao fony trano ianao fa miconnecte ianao mampiasa internet ianao na fibre ny antrano io na méga tsotra io miconnecte ianao maraina mandraparivany andro ianao ka miantso antsika rehetrarehetra hiara-misalana anatin'zy zavatra satria zarera mampitarika ny servir madana zay le hoe miservir ny Madagasikara manompo ny Madagasikara tsika io zany ka tsy tokony fampiandry any tsika anatin'izay zarery mitsangana eto zao io fa ankoatrany androany tsy ho zarery tsony mitsangana fa tsy maintsy isy ekipa maromaro ary anetanareo ekipa servir madama manerana nosy zay olona manana fitiava-tanindrazana rehetrarehetra tsakanavaka mba hiaraka tsika hitabataba mba hitondra fanovana goavana fanavaozana goavana am'ireo resaka makasika prix na internet de tsara-drary eto Madagasikara resaka antso service mila tsaraina ny service satria tsy azo ekena io zavatra io